miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray tsika atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao amin'ity Zoma alina ity ampitiavana no anasananao iaraka aminay hatramin'ny farany iresaka anay tsika androany tahaka ny mahazatra ny raharaham-pirenena ny fivoaran'ny vaovao samihafa mitranga amin'izao fotoana izao. Vahiny hafa indray no iaraka amintsika andriamatoa frérot l'homme noir izay moa no ahafantaran'ny maro azy eo amin'ny tontolo politika filoha national ny jeune RMDM izy ary filoha lefitry ny association des jeunes convertis musulmans à Madagascar ihany koa. Ny dikan'izany tanora izay miantsehatra amin'ny lafiny maro na eo amin'ny resaka politika na eo amin'ny resaka fiarahamonina na eo amin'ny resaka finoana ihany koa. Miaraba anao tompoko tonga sao tao anatin'ny fandarana. Miaraba andriamatoa Nkajy ary miaraba vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandarana zao ary tsy adino angamba ny arahaba rahalahy sy anabavy atao anatin'ity finoana Islam ty zay voavina vita iny fanompoana zay tena manandanja be loatra mpino rehetra iny koa mahafaly ahy zany ny miaraba ny mpino Islam aneran'izao tontolo zao indrindra ny eto Madagasikara ary mirary de mirary koa ny mba hanjaisan'ny tompo lainahady zay fanompoana zay nataotsika zay fa mino aho fa tsy diso anjara amin'ny zavatra nangatatsika tanatin'iny fanompoana iny ty resaka arety mandozy eto amin'ny firenena ty sy manenika an'izao tontolo zao ty ka ny azoko ilazana azy baiboteny tsotrany de hoe assalamu alaikum rahmatullah barakaty. Iresaka mahakasika ny izay atao hoe mahatanuranao mahampahanao politika fa indrindra ny mahasilamo anao zay tsika somary manahirana mantsy io resaka io kanefa tsy maintsy ho resantsika rehefa avy eo fa ity ampanomboana aloha andriamatoa frérot l'homme noir ty antany jeune RMDM PDP ny tanora ny mametra-panontaniana hoe inona zany rehefa mijery ny hoe RMDM matetika dia mahita ny olona hoe ohatran'ny ireo efa enjana amin'ny fanaovana politika ny ao anatiny izy io ao anatiny ataoko mpanohatra ohatrany efa ireo fantatra endrika sy ny sisa. Jeune RMDM inona ny mampiavaka azy ohatrany ahoana ny tanjany amin'izao fotoana izao ary inona ny tena mission na ny hoe andraikitra tena iandraketany. Mazava be le izy ny mampiavaka ny jeune RMDM aloha de tsotra izy dia anisan'ny tanora azo lazaina mahatsapa ny fahatsapana tiako teneny de tsotra raha jajajajaina zany fa tanora ny totondra antsika am'izao fotoana zao dia zary lasa fa mahamonamonaina ny malagasy mihitsy maheno an'izany tanora zany noho ny afitsoko n'le mpitondra am'izao fotoana zao satria izy no nasainy solotenany tanora eto Madagasikara hitondra filovana hitondra n'ity drapeau ngezabe ty kinandro anefa zava-doza no niseho nandiso fanantenana vahoaka izy tsy arakarak'izay mahatanora azy ka ny antony mampiavaka anay eto de tsotra ny fahatsapana fa misy tanora nanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena de sarotra aminay hianjy ny ray aman-dreny no hitsangana aleo ny samby tanora mitsangana mba hijoro eo i masombahoaka fa hoe tsy io ny tokony ny fihetsika ataon'ny tanora rehefa mitondra fahefana na mitondra fanjakana ka ny jeune RMDM de tanora resy lahatra izy io resy lahatra avy amin'ny akolafo-kery maro raha teo taloha moa efa hitany vahoaka malagasy ny tanjaky ny zany RMDM foy be zany zay tarina andriamatoa adjena président Ravalomanina zany tsy natao sakana zany hijoroan'le tanora fa vao maika nanamafy ny fisian'ny tanora satria tao foy be zany raha azavaiko tsotsotra de anisy antoko politika be da be samy resy lahatra amin'ny zavatra ataon'ny mpitondra tanora am'izao fotoana zao de niarana ampiray feo nampitambatsa hery tsy hanaiky zay jadona sy zavatra tsy mety ataon'le fitondrana nahitan'iny koa tanora tsy anatin'ny antoko politika ny sasany marina fa ny sasany aminay ireo de niainga atao anatin'le politika efa nivondrona tao foy be fa misy ny ankabetsahany tanora arika fikamanana na ara-pinonana inona na ara-sosialy sy ny karazana de niarana mpitambatra zay de zay koa mahita fa hoe raha mbo zavatra hijery ny zavatra fanitsina ty fitondrana ty sy fanakiana anazy amin'ny zavatra tsy mety ataona de tsy maintsy hovovonana RMDM no iarahana zay ny zavatra hita sady io koa no efa hita
ny foto-kevitsy ipetsahany fa tena mahitsy be izy am'le fanitsina sy zavatra tsy mety atao le fitondrana ka hanya tafatsoropoka ao daholo ny tanora zay tena nahatsapatena tonga zay ka raha feheziko tsotsotra de zao tanora lalitsaina bea sy tanora mahitsy ary tanora mijery no avy Madagasikara no mivondrona amin'ny jeune RMDM am'izao fotoana zao ary azo antenaina zany fa hanova zavatra eto amin'ny firenena. Misandrahaka manerana Madagasikara izy ohatra ny ahoana nisan'ny mpikambana sy ny sisa. Amin'ny ankapobeny zany efa mipetsapetsaka ihany le izy fa anatiny mbola mametsapetsaka ny rafitra rehetrarehetra fa eo am'ireny vohim-paritany zao efa tafapesaka ny tiliara ray manontolo de any Tamatavy araka hitantsika reny andalana mametsaka ny Mazenga koa zay zao ndraindray koa moa le izy any anatin'ny faritany sasany tafapetsaka aloha koa le any amin'ny satria maika be ny vahoaka maika be ny tanora tarakely zay le mametsaka eo anivon'ny faritany efa tafapetsaka ny any anivon'ny distrika sy ny faritra de aminay arabainay reny satria ndraindray le olona any koa no efa mametsaka fa tsy voatery miandry aty zay le avy any amin'ny fotony zay le style vaovao zay tsy voatery avy aty foana no mametsaka any fa ndraindray zany avy any amin'ny distrika maheno an'le fandehan'le fikamanana tonga de miaingainga izy mametsaka koa izy any manontany fotsiny izy ahoana ty fipetraky ny fikabanana ty ohatrohatro zao ka ny distrika efa eto efa maro efa tsy voaisa mihitsy fa ny faritany aloha mbola telo ankoatrana Antananarivo efatra zay zany efa tafapetsaka ara-dalàna araka tokony ho izy fa amin'ny ankapobeny efa mandalana mametsaka ny rehetrarehetra mihitsy zay zao. Taminareo vao nijoro tadidiko tsara nisy fanambarana nataonareo de fotoana foita aorinan'izay koa nisy vondrona tanora samihafa ihany koa nijoro manohana ny fitondram-panjakana ihany koa nisy vovonana ihany koa tao anatin'izany ny fahitanareo ny tokony ho anjara toeran'ny tanora indrindraindrindra manoloana ny zava-misy amin'ny fitantanana firenena am'izao fotoana zao. Fahitako azy moa zany tsy diko hoe le hoe nisy tanora nivondrona tsy mahagaga ane zany zay ny fomba fiasan'izao fitondrana zao la ny andro hanome paracetamol sy mamono afo izy tsy mba manana jafo sasa mazava hitondrana an'le fitondrana ary izy tsy mipetraka mahampitondra fa ohatrohatra n'ireny mpanohitra reny koa izy ndraindray de ndraindray gaga anao mijery hoe mpitondra hoe ty rangaty sa mpanohatra ka vao nahitanay nijoro izy vetivetika teo araka tenenao iny koa nisy nijoro koa tanora avy ao aminy eo ka zany tsy na dia reo tanora mijoro tsy mahagaga ny tenany ange tanora tena n'le filoha mihitsy ny tanora fa tsy nataonay ho sakana zany amin'ny fijoroanay fa zavatra azo antenaina aminay tanora zany mizava zany manana foibe ny tanora RMDM zay tarihin'ny filoha adjaina président Ravalomanina de ny hoe tsy anaiky lembenana amin'ny zavatra tsy mety ataon'izao fitondrana zao ary vonina ary sahipetsaka amin'ny mahampanohitra azy manitsy aloha tonga de tsiko zay moko ndraindray vahiny vahoaka malagasy zay voabolana manitsy zay fa le hoe mpanohatra ny mpanohatra tampoka tompoka manitsy izy satria efa tsy raha nitsony ary efa tafapakany vilan'ny vahoaka malagasy ny zava-misy ka raha ohatra samby ononona am'izao tsika jery kotsiny tsy mety ary zay eto namanay ny kaja tena isaorako mihitsiny am'ireo ray aman-dreny tarika an'io RMDM moa sa izy nanana volonté politique hoe bon andao tsika ivondrona fa tsy mety tsony zao zavatra mandeha zao zay zany zavatra tena hita ka ny tanjona anay tanora zany de mazava misy tanjona ao foibe de manatanteraka an'io tanjona io zay zao sy manatsara azy amin'ny hatongavana amin'ny tanjona de ny hoe manitsy ny zavatra mety ataon'ny fitondrana io moa misy sasa anareo manao non ny RMDM tsy mpanonga-panjakana tonga de tsy ahitsiko eto zay tsy mpanonga-panjakana zay fa zahay mampahafantatra ny vahoaka ny zavatra tsy mety ataon'le mpitondra fa kosa rehefa ny mpitondra no manao be marena ohatran'le mahazatsa azy miala tsiny rehefa tsy tanteraka ny zavatra atao atakin'le vahoaka mety namany manala tena ihany izy am'izay fotoana zay fa tsy misy olona nanala azy. Efa misasaka indrindra mantsy ny fotoam-pitondrana am'izao fotoana zao afaka raha ivolana eo de isasaka tanteraka ianao ihany teo anefa miteny hoe misy zavatra mandeha ny fitondram-panjakana ihany koa namaritra ohatra tamin'ny adevitra farany hoe tsy isy olona miasa noho ianao anenjika anao zany fa matoa hoe ianao enjehana de mahavita zavatra ianao atao amin'ny firenena zany misasaka ny fotoam-piasan'ny filoha-pirenena atsoatsa manahoana ny fahitanao ny izay asa ambaran'ny fitondram-panjakana fa mandeha araka ny tokony ho izay manerana ny Madagasikara sy tomboky resaka décentralisation na fitsinjaram-pahefana mihitsy ianao anatin'izay ilay zava-misy.
aleona aloha entiko am'le teny fiteny isan'andro no hitondrasako azy izy mako a inona le fiteny isan'andro voalohany izy miteny hoe mitodika aty Madagasikara masony zao tontolo zao faharoa izy miteny a zavatra tsy vitan'ny olona anatin'ny 80 taona de vitanay tena marina zany tena marina fa marina zao ny mahamarina azy za aloha tanatin'ity fitondrana ty maro zavatra tena hitodian'ny masony zao tontolo zao e voalohany aloha zavatra tsy vitan'ny olona anatin'ny 80 taona de tsotra tsisy mpitondra teto a na vita zao record vita zao fitondrana zao a satria tena miiba tena miiba faran'izay tsy fantatra mihitsy zao a ny arikarentsika coronavirus hanyara na ny firenena eritseretina ho nampiny misy an'izay teo a aoka ny arsivy ilaza an'izay anisan'ny ohatra am'izany ny komora kaikikely atsika zay ny eritseretiny ho nampiny lasa efa mialoha lalana atsika ao amin'io marijefy indray mandeha ty zay mino mety mbola tsy nisy an'izay tanatin'ny 80 taona donc tsatsany zany le zavatra tsy vitan'olo anatin'ny 80 taona amin'iny faharoa fahatelo zay a mitodika ty mihitsy masony zao tontolo zao mitodika ty le izy satria tsapany zao tontolo zao fa mpitondra tanorana eto Madagasikara tsisy zay tsy nanantena fa hoe zany fitondrana hoentin'ny tanora zany a de miazakazaka be ny fampandrosoana miazakazaka be ny rehetrarehetra mihitsiny maro ny zavatra mety kanefa ny zavatra hita mifanohitra am'zany zavatra hita izy ny eritseritra hoe ny CVO no hotodian'olona ty tsy any mihitsy no hotodian'olona ty fa ny fanalambaraka amin'ny masony zao tontolo zao no zavatra tsapanay tanora fa hoe zaho aloha ohatranahy manokana ohatrany tanora RMDM manokana mahatsiaro hafa baraka zahay satria zahay mitondro tena ho tanora ny mpitondra anay tanora nefa ny firenenanay milatsaka ankaterena be mihitsy ary aza atao fialatsy iny re ny coronavirus tena itsika hoe ty amboalohany tsisy firenena tsy ny aina am'izany teto fa ny tsy fahaiza mitantanao sy ny ekipanao no mahatonga an'izao zavatra zao ka amiko zany a atoa tena hitodika ty masony zao tontolo zao ty fahatsana lalipaka ty saorana an'Andriamanitra aloha fa mbola zao zavatra iainantsika amin'ny coronavirus Andriamanitra no miarantsika anatin'io fa raha fitantanana am'izao tokony efa lavidavitra izy tsy ino efa niomana fasana koa any anatin'le izy ohatranay mako miteny faritra anao de tsy maintsy miteny kolotsaina rehefa miteny faritra de kolotsaina raha misy ny fitondrana zay nanankina ny faritra ny fony satria ny olo any amin'ny faritra mako olo ny fo ary maha olo ny fo azy zay mora baboina izy am'laingalainga maro isan-karazana dia tsy nisy olona nametsaka ty fitondrana ty raha tsy olo avy any amin'ny faritra tsapany zany ny resultat manazavany zany mazava kanefa ino ny zavadoza ny olo avy any any amin'ny faritra am'izao fotoana zao a tena tsisy tsy mikonainaina io raha ny décentralisation fitsindraranam-paritra tena izy a jajajajaina fotsiny le izy fa ny fanatanterahana azy de aotra tsisy mandeha ka amiko zany a misy fahadisoam-panantenana bevata ny olo any amin'ny faritra am'izao fotoana zao tena raha mba mandeha any ane hoe filoha io izy moa manao karavany ny teoteo iny nahita hoe zao ny zavatra ianana ny faritra zany tena mampalahelo mampahonena izy mako avaoka malagasy amin'ny akapobe mihitsiny fa tsotra ny anay amin'ny mahatanora zay zany mitaky an'izay io fanatanterahana an'io fitsanjarana paritra tena izy io tokony apetsaka io fa tsy atao saritsary nohatra nanovana azy io ka amiko zany a karazana kobaka mbava entina hazahoana vato no nanovana an'le izy a fa le finiavana hanatanteraka an'le izy tsy misy ao amin'io fitondrana io sy tomboka ianao iresaka ohatra mazava momba n'izay olana ambaranao fa hoe misy any amin'ny faritra zay satria misy ihany koa ny sary zay mivoaka hoe mandeha angeny trano mora any misy ny fanamboarana trano misy ny fanamboarana lalana misy ny fanamboarana EPP sekoly manara-penitra ny amin'ny faritra samihafa tiako entina any avaratra ianao avy eo de tiako ihany koa raha iresaka ny any atsimo satria azo lazainy hoe masolo tenany any amin'ny faritra mihitsy any ianao ivahiniko eto androany inona zany ianao hoe tsy mahatsapa hoe ohatrany hoe satria RMDM jeune RMDM de tsy maintsy tsikera be fahatany ny fitondrampanjakana voalohany indrindra aloha tsy de anjarako hidokadoka an'izao fitondrana zao amin'ny zavatra kely mba vitany io tsy anjarako zany manana olona hiteny an'izany izy
fa le zavatra be tsy vitany no hitako aloha anjarako iteny an'izany am mampanohatra anahy tsotso am'izany alaiko tsotsotra raha iresaka atsika hoe any avaratra avaratra ray manontolo iny tonga de miteny zavatra hitovizana vidiny lavany ohatra io filoha mitondra atsika am'izao fotoana zao nampanantena zavatra be dia be mahakasika an'io vidiny lavany de iza no ho tenenina amy vidiny mandeha raha etsy enina ariary io iza no ho tenenina amin'io fa mitehana io amiko misy andian'olona aho a mono ino ma zany mame fa raha tena nisokafana io a fanjarahana amin'ny olo vanila io sy ny varotra raharaham-barotra rehetrarehetra tsy ohatran'io zavatra anseho fa amiko zany io zavatra ray a teneniko zay a fa be da be le izy any io lava tsy mikonainainan'io any am faritra varatra ray manontolo io any iny mako a aleo tenenina fa inona mahenaka ny ray manontolo fa ndraindray moa le izy a misy solom-bavabaoka avy any afaritra iny mikipy mitsi mini mikipy mihitsy na anatin'ny zavamisy a ndraindray le izy miteny izy androany pitso io miteny o tsy mety iny zay zao ohatra tsotsotra zay any am faritra varatra any am faritra sasany koa de tsotra raha ijeritsika hoe am fitantanana ty arety mandoza ty satria io zao no tafapakany amin'ny sosialim-bahoaka moako izy io fa jereo nge ny fehipetsaresin'ny fanjakana anatin'le izy firy andro ao ty aorina vo tonga any amin'ny zany atoliara zany ny oxygène le oxygène jajajaina io firy andro aty aorina vo tonga any am fahatany io vaccine io firy andro aty aorina vo azo vaccine ny any ho an'izay manana eritseritra anao an'io fa ohatranay moko tsy anao an'io fa mbola azavaiko eto tiako tene nefa efa zava-doza fahasalamana no resaka eto mbola misy tsy rambina tonga eto le entana lalaovina eto omeko otsa koa anao miteny foto-drafitrasa teo zany kianja metrakira zany ane namana iny kaja vo amitsika miteny zao vo tenenina hoe zay ngamba vo vita fa nanjodana anazy efa mantaona misimisy nanjodana anazy a fa nitabataba ary hitatsika teny amin'ny anamanjery fa nisy olona mihitsy ny raha nitabataba an'izy io saiko ny gajaina de navotra satria tsy nanaiky ny vahoaka de navotra le olona entina ilazana aminao zany a fa atao ankilabao ataon'izao fitondrana zao ankilabao ny any amy faritra ary saiko milaza eto a fa raha io fomba fitondrany io no entiny zara izy raha mahazo 3% amin'ny 2023 ary zara izy raha ho tody am'zany 2023 zany saiko milaza satria ny olona tena nametsaka anao a no tena tsinitsiny avinao tena teneniko eto namana eny kaja fa maharavoravo ny olo any amy faritra zany hoe faritra fitsijaram-paritra tena fitsijaram-paritra tena i zany tia ny olona any zany tsisy olona tsy tiany zany any hany ka fatatsy ny mpitondra zay karazana hoe fitiavan'ny olona zay zavatra zay de mody iny no atao sarisary zavatra andresena lahatra azy eo ataotsika fitsinjaram-pahaefana omena fahefana nareo nefa na ny fametrahana ny loholona ihany ane efa manamarina an'zany hoe tsy vonina iroso am'zany izy satria ny fampienana an'io ane namana iny kaja be de be le olo efa nanao kevitra am'zany na ara teknika na pisopiso ny ara-politika reo ane ny olo afaka misolo tena an'zany fitsinjaram-paritra zany firy moa ny faritra eto amitsika 2 farafaharatsy na zay 2 zay ny ajaina natao isan'ny loholo farafaharatsy no fa tsy tokony ho zay ka amiko zany a mazava be mazava tsy hoe zaho eto androany no andresy latsa ny faritra fa saiko milaza na apitso de apitso atao ny fifidianana de 300 azony filoha ao saiko milaza an'zany ary zay zany zavatra taty aorina vo nahatsapa hoe tena tsy mifidifidy ihany ny olo eto afovoatany tsy mifidifidy zany ny olo eto zany raha vo mifidy a tena mandalina izy jereo nge le résultat farany fifidianana filoha-pirenena na dia anisan'ireny doublon reny satria eto amy afovoatany koa sarotra be ampidirana an'le izy tsy maintsy any any amy lavilavitranjina any izy milalao an'le doublon zay koa tsara lalàna an'zay le amy tanàna tena mailo a tsy maintsy mampiasa hafetsena izy anatin'le kajikajy ny eto sinona mailo de jereo ny résultat fa tena hitanao hoe tsy hita izy teto sy ny manodidina fa tany amy sisiny any de nanao zay tiany atao na anao zay tiany atao izy
saiko milaza fa raha reny doublantenena reny tsy de nampiasaina teto fa nampiasaina tany any amin'ny tany lavitra anjina reny. Misy fiovana comportement ve na fomba fihetsika fahatongavan-tsaina zany ny vahoaka any amin'ny faritra am'izao fotoana zao masa milaza an'izany reny matoa frère Lomnoir. Zato isan-jato e. Rehefa tonga mantsiny ny fifidianana mandeha indray ny fomba mampanao sy ny zato isan-jato le izy satria najefiko mako tsotra. Zay mihitsy ny tiako antanenanao hoe fa maninona ianao tena manana jaonary miampianina tena niasa be tany amin'ny faritra. Fa noho tsy fahampiana ny serasera tao aminy, saiko milaza an'izany. De ino na fitsiko. Tsy haiko 9 isan-jato na 9 isan-jato. Nisy naka zany ny vatany ozy ianao tany nisy nangalatra ny vatany. Ny candidat rehetrarehetra ne na tsy ady tena hoe voalabato e. Tsy era-jaonary mampianina reny. Matoa misy ny doublon, misy olona nahazo tombotsoa tamin'ny doublon aloha. Vahoaka malagasy mahalala an'izany. Asa misy fomba hafa koa hoentina am'ty mitoraka ty. Enganeo mba ho tonga am'izany zao fitondrana zao. Enganeo a. Fa raha zao zava-misy zao kely ny finoko a. Kely ny finoko. Kely ny finoko. Ka amiko zany a, 100 isan-jato no ilazako. Fa ny iba tena ny iba tsy araka zay neritseretina ny fanalaina n'olo an'izao fitondrana zao satria tena diso fanantenana tanteraka izy. Fa zao mako ny zava-misy namanay ny kaja. Ny vahoaka zany a io ohatrany fitiavana foana. Maka vady anankiray ianao olona farana atokisanao. Rehefa vadinao le olona, tena farana atokisanao le olona. Zany farana atokisana zany a tsy eritseretinao anao zavatra tsy mety aminao. Kinandro anefa rehefa ao tokantranonao le olona vita ny rehetrarehetra. Tonga de hoeka tsatsanao bandy tsy fantatra izy. Mampisika le ohatra raisinao. Inona ny zavatra miseho aminao am'izay fotoana zay? Karazana sandaikatra ihany anao. Tsasan'le fahadisoam-panantenana hoe. Tonga de hisaraka anao a. Ohatrany mafy be. Tsy hisaraka anao tsy laitranao zavatra niseho aminao teo. De karazana hoe very fanay mbola velona zany ianao, zay ny zava-misy. Fa na tiako na tsy tiako zao am'izay fotoana zay a, tsy maintsy hisaraka nin'olona iny foana. Tsy maintsy misaraka. Zay ny zavatra iainantsika am'izao. Ny vahoaka any amin'ny faritra tena nanome fitiany zao fitondrana zao ny akabetsahana. Natoky. Natoky. Izy koa tsy inona olony fo. Rehefa misy olona tena mahababo anazy de mahababo anazy. Ka indrisy anefa. Zao zava-misy eo zao zavatra iainana amitsika miteny zao. Izy zao a, ndraindray eo anivon'ny fiarahamonina ny fakamenatra. Ry tiany nanohana an'io fitondrana io e. Zay ne nanohana ny aniny. Ndraindray zany a, eo le hoe voavy teo nametsaka an'le olona tena nidokadokafana faran'izay tsy izy. Nefa io ny zavatra ataony faran'izay tena mamotika. Na ny ena maso eo anivon'ny fiarahamonina miteraka hoe sadaikatra ihany ohatrany hoe very fanay mbola velona zany. Fa izy efa tsy tian'le olona fa miandry fotoanany. Miandry fotoanany. Andriamato frère Lomnoir. Mpino silamo ianao somary delika ataoko anaty farangisosina somary avesabesatra kely ty fantaniko ty fa sika moa atao anaty tany demokratika ao anatiny hoe fahalalana manao hevitra fa sy tomboka ihany koa anefa ianao atsapa famalina ty fantaniko ty hoe tsika tsy misitona any amin'ny fanavakavahana fiaviana na finoana na faritra zany. Manahoana ny fifandraisan'ny mpino silamo sy ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao? Za aloha nia mihitsy tsy miteny ty zavatra ty fa ary alako tsiny ao an'ny mpino rehetra manerana ny nosy fa tsy maintsy hiteny kely ihany fa manana ny didy koa zao eo anatsehany nahary raha tsy miteny zavatra misy. Fa mino fa za zavatra teneniko zao a mety tsy ny fampieratsika mpino fa kosa miombokevitra amiko nareo am'izao zavatra ho teneniko zao. Zavatra misy namanay ny kaja samby Andriamanitra ray ihany. Zay aloha amehezako azy eo anivon'ny finoana. Ary Madagasikara firenena laika. Anaty lalam-panorenana. Anatin'ny lalam-panorenana io fa tsy hoe ny mpino silamo namorona an'io. Tsika sady tsy firenena kristianina no tsy firenena musulmane fa laika. Zay anatin'ny mahafirenena laika zay namana enin-kaja misy fandanjalanjana ao anatin'ny fitondranan'ny firenena. Fa idirako zay avy eo. Fa ty amin'ny lafiny ara-politika. Satria na tiana na tsy tiana reo olona milatsaka filoham-pirenena reo. Mitady hery izy any anaty satria vahoaka koa ny mpino.
mitady hery any izy a mba hazahoana an'le fanjesena fa saiko milaza aminao namana enikaja fa anisany nametsaka an'izao fitondrana zao ny mpino musulmane eto Madagasikara tsy hafa miala an'izany izy satria zay koa efa maro anisa porofo maiko anao de tsotra isakin'izay mitetina fahatany betsabetsaka silamo io filoha eto amin'ny fotoanandro na kandida azy tena faly be na za faly mahita an'izany filoha hoe tsy manao salama izy tsy manao akory izy fa hoe assalamu alaikum ny assalamu alaikum ako fiarabana mazava ho azy fantatsy ny mpino rehetra zany hoe fa hoe raha vao manao salamu alaikum anao de silamo tonga ao an-tsain'le olona ka izy ty ambava ihany tsy ampo fa ny silamo manao azy mako ampo de raisina hitampo le izy raisiny mpino silamo fa avadio ny boky avadio ny pejy fa be de be ny mpino silamo ny fidy an'io fa mifanohitsy am'izany an zava-misy na araky ny lalàna na ara-piarahamonina amin'ny akapobeny fiarahamonina teko tenena de tsotra azavao tsy azoko tsy maharaka anao mihitsy aho anatin'izay inona ny tianao tenenina am'izany ny avako roa samby hafa araky ny lalàna zany a misy fanitsakitsahana an'io article numéro 2 io ny filoha am'izao fotoana zao lalam-panorenana amin'ny lalam-panorenana misy fanitsakitsahana vis-à-vis ny mpino islamo sy ny mpino ankoatran'ny mpino islamo nefa tsy fantany fa ny finoana de misy fifandraisany ngeza be satria andriamanitra rery any no an-tampony io tsy fantatsy n'le filoha zay ny ara-piarahamonina de zavaiko tsotsotra ny fahazarana namana enikaja amin'ny fiarahamonina mahamalagasy rehefa ny mpino islamo hatsy zay izy io a tsisy mpitondra tsy nanao an'izany teto mifamangy mifampanontany vaovao rehefa tonga zany ramadany misy tolo tena mpanjakana mba mitsidika anay fampiarahaba fampantany vaovao ahoana izy ty zay satria zahay koa tsinona araka ny zava-misy iahinantsika eto ndraindray koa ny fitondrana mangataka hoe fitsotsoam-bavaka ny firenena de makany aminay izy ohatsy hoe am'remandray anjara mandray anjara ary tena natao amin'ny ramadany farany teo nangatako any firenena zay manina fa nakapo ny moske zay azo tenenina kosa zany fa tena tsy mety reny fa ny mpino islamo henjy saiko milaza an'izany ny mpino islamo zany ny akabetsany mbola mieritseritra hoe zany politika zany fahotana zay mihitsy le izy a ny mpino islamo amin'ny akapobeny marina tokoatsy le fanjaisana azy satria le filalaovana politika eto Madagasikara mihitsy na tena fahotana tsy mahitsy tsy mazava fo zao zany zava-misy hatsy zay nitondrana zao fitondrana zao namana enikaja aleo ampahalalana ny voaka malagasy ray manontolo ninona ny finoana misy azy mbola tsy nisy zany tongotsy ny filoham-pirenena zany na prime ministre tanatin'izao fitondrana zao mba nitsidika anay na ny fampiarahaba aminay teny amin'ny ny foibenay mako a eo 67 hectare tsisy tsy alalan'io ianao no miteny an'izany zany no miteny an'izany ary misy olony zareo ao satria efa misanjaka ny mpino islamo na ao amin'ny fitondrana ao misy olonay ao na tia fanoerana misy olonay satria hanitsy olona mako ny asan'ny mpino islamo zay na atao fanoerana namaina enikaja raha vao misy zavatra vilambilana de manitsy zay a na samby ao anatin'ny na samby ao anatin'ny fanoerana hoe manitsy aety ny itondrasana azy fa hatseto aloha tsy ahitako an'izay fa ohatrany mahitsy foana itondrasany filoha marika ravalomanana anay fa tiako tenenina zany de zao inona ny zavatra niseho tamin'ny ramadany aleo le farany raisiko zay isahorako manokana eto ho an'ny filoha ajaina marika ravalomanana saika izy mihitsy no tonga namangy anay tany saika izy any mihitsy fa noho ny ame ara-pahasalama fatany fa izy raha voen'olona tonga any tsy ho voafe mako ny olona fa tonga de tangorona be da be zay ny zavatra sira de izy misy no nahatsapatena hoe solo-tenako no lefako any nandefa solo-tena tompoko filoha ajaina marika ravalomanana zava-dehibe aminay zany namana enikaja zava-dehibe zany ao zany fiarahamonina malagasy sao de hoe solo-tena koa no nalefa ny fitondram-panjakana tsisy an'izany oa tsisy an'izany inona nefa ny tena dikan'izany aminareo sary vakina ho azy amehantsika sary vakina ho azy zany fanometsiny amin'ny fifantronana ohatan'izany sary vakina ho azy zany finoana koa ne resaka antsitrapo ampitiavana ampitiavana anatin'ny fitiavana misy fiarahamonina misy sady zay koa fomba efa nahazatsatsy zay asa angamba mbola anatin'le zavatra enimpolo taona tsy vitan'ny olona iny koa zay satria tsisy mpitondra tsy nanao an'izay
izy rery any tsy namangy anay zany zao fitondrana zao zahay akory tsy tomano vangina miala tsiny miala fonjo tsy tomano vangina ny mpino islamo fanompona anao taonao iaho ary au contraire mangataka ao an-tanjazana antsitsapo na am'ireny anina reny ane tsara lalany vaoaka malagasy zany mangatapitainao an-tanjazana zay ohatra ny ameny am'roapolo jona reny amin'ny 29 marsa reny misy fotoam-pivavahanao zay ny fanjakana mihitsy ny mampanao an'le izy a de manao zahay fa ny mahagaga hoa rehefa apetsaka am resaka fiarahamonina le izy a de tena marikivy be le mpitondra na hamangy anay ka zany tsy olana zany fa zay ny vokany fanohana ny mpino azy vokany zany fa androany aho saiko milaza aminao raha ohatsa 100 ny mpino silamo nanohana azy tamin'ny farany teo efa 300 koa ny sisa saiko milaza an'zany hoe mbola amerina salama alaikum any dego amerina salama alaikum any mazenga tsisy olo resy latsinao koa ny any zay olona mahitsy tsisy entinao nazahoana vato izy na any finoana anao asianareo fitapitaka de mody manao salama alaikum ako atapitsatsy eo ny amin'ny lalàna misy manky aho lalam-pandrenana milaza an'zany meko tantara kely vaoka malagasy ny tsamehana atsika tamin'ny taona lasa ino zavatra natao zao fitondrana zao nampiantso izy ny FFKM zony FFKM feno no antsoina maharay aman-dreny mpiangonana azy tsisy manakinana zany fa moa ve nisy fiangonana koatsy ny FFKM natsoiny fitondrany sa nisy ray aman-dreny arajazana natsoiny hatram'izay mihitsy ve ny tsisy nafakakevitra tsy nakana hevitra iana tsy nakana hevitra ny ary tena zavadoza sady tsy nakana hevitra zahay a nefa le hevitra tapaka eo a iaraha manana zahay nge tsy mivavaka indray mandeha isaky ny alahady zay indimy isan'andro zay zao rehefa misy samiafana zay tsy avelako ampitany karazana finoana samihafa ianao fa amin'ny akapobeny mihitsy zany a nareo fiangonana lazaina mako le izy fa fiangonana amiko tsisy madiniky tsisy vaventy zany mahatsiabo tena akao ny hevitry ny reny satria ty fahavalo-pirenena ty le coronavirus anao hanjay faipetsara-pinoana ve de ny FFKM rery hanjay fanapa-kevitra ohatranay ne victime be tamy ramadan teo e miala tsiny victime ohatry zay satria tsy de voafehako le hoe finoana silamo mantsy ny victime zay satria anaty fanompona ngeza be no ataonay tany ray volana iny fantary fa namanay ny kaja mafy ho anay ane zany hoe anatin'ny fanompona anao nefa ny moske zay lazaina fa hoe tranon'Andriamanitra zay hanatanteranao an'le fanompoana tsy omena lalana hisokatra ny fiangonana rehetra ny aran'zany fa nareo navany nefa ny zavatra mampalahelo a tsy olana nge le izy eo enikaja fa mba aleo le olona mahalala an'le zavatra koa anytanio e za ve anazavany pitsopitsony fomba fanompoanay zay ne raha aloatra hiditra moske zany na maneny kaja misasa daholo ny zavatra retseretra ty aminay e le zavatra mpanasana etseroana ny tananao emesy io efa ataonay atsy zay fa tsy hoe koronao a le izy zay vo manao ary anao manova statistika atao Madagasikara mety mba vitsivitsy kely ihany a tiako tenena de zao fa nitsakitsahana lalam-panorenana zany any mako tiako atongavana avalionareo kely nareo le mpitondra ny lalam-panorenana fa misy article ngeza be ary fantatsinareo fa ninia hitsahana ohatran'le mahazatsa ihany manitsakitsaka lalam-panorenana dia ny hoe ny tsy fitanilanana tsy fitsivajabahana am'ireo zay ny mahalaika tiako tenena zany de tsotsa rehefa mampiatso ny ankilany anao a antsoy koa ny andaniny antsoy koa ny etsy satria ady ombonana ty fa anao zany lasa manka angla ray anao tsy mety zany amy lalam-panorenana en plus ny zavatra dispositif raisinao ao a handeha ome za ve amoaka fehipetsa ho an'ny kristianina tsy fantatsiko zany donc ny FFKM koa tsy mahaleo manome fehipetsanay marina fa finoana tovy any ray ihany to mifanaja miaramonina zay zany le izy ka omeko anjany afaka manao fivavahana amin'ny alalan'ny ano amanjerany ny kristianiny fa zany sarosabe aminay namanay ny kaja tsy fantatsay zany
zay tsy maintsy le passefato de direct iny anay no sady indimy isan'andro ahoana moa nomezany TV manay soalay indimy io le fonte zay ihany inona tsy mety zany donc le fepetra sady ramadan kosa le andro tokony hoe nanontaniany ianareo zany zay ohatrany nomena isosikevitra izy da nanontany anay fa io le hoe efa fahazaran-dratsy le manitsakitsaka lalam-panorenana sady manao tsinotsinona ny hafa tsy enkenay zany filoha lefitry ny association des jeunes convertis musulmans Madagascar ianao ty fanontaniana farany ohatrany hoe vantako fa efa hiala am'izay thème zay angamitsika fa tezitra ve zany nareo zao manoloana ny zava-misy tezitra ve zany nareo musulmane ny pino aloha pino anankiray zany a raha tsy mahay mandanjalanja ny hafanampony zay de mbola tsy pino izy zay zay indrindra matsy zay zany a tsy efa namela heloka famela-keloko amako a lafi ny hafako iny ny famela-keloko ny famela-keloko mako amin'ny silamo a le olona nanao meloko mihitsy ny mila mahatsapa izy hoe tena nanao meloky fa sy tonga de mamela anao na amin'ny anjamanitra koa ny ohatran' zay za ve mangalatsa tsy mahalala mifona amin'ny akory sanasy ny vava tsy hoe mila mifona aminay le olona nanao fadisona tsy zay fa le enjika fietsika maneo hoe ohatra hoe zazavasa teneniko hoe ialany de miverina tsikelikely izy amin'ny fahadisoana nataony saiko milaza fa diso izy misy pino silamo ao aminy ao mino fa mahatsapany zany fitondram-panjakana no resanao fitondram-panjakana no resahako eto satria zahay a mahazava fo be ny akabetsahany pino nametsaka azy no ny asalama alaikum nataony na babony olona pino indrisa nefa ty aorina lasa tsy ajainao le olona lasa hitsakitsahanao ny zony tsy enkena zany ka aminay tsy hoe tezitra fa le voabolana manohitra mako mamparary sofina izy io manitsy ny pino islamo zany a voadidy hanitsy olo amin'ny lalana mahitsy ary hisakana olona tsy hanao zavatra tsy mety zay mako ny principe ny islamo mahalalan'zany pino rehetrarehetra ka am'izao fotoana zao mivilona ny zavatra nataony taminay de ahitsinay izy fa rehefa tsy mahalala mahitsy izy a de izy ihany tsarainy zavatra nataony da ohatsika resaka sujet d'actualité na ny vaovao samihafa am'izao fotoana zao ohatrany efa niresaka vaccine any ianao voaraiko teny ampanazavahnao teo hoe tsy hanao vaccine tokony fandrambonana ny fanaovana vaccine am'izao fotoana zao satria lalana misokatra manokatra ny toe-karena ny social ny fiarin'ny olona mihitsy a ilay atao hoe fahatrarana n'lay seuil anankiray zany a fahana hoe rehefa betsaka ny vita vaccine de misokatra lalana samihafa manahoana ny hevitry ny tanora RMDM manoloana voalohany indrindra aloha zahay tsy anatin'le cible zay aloha voalohany tsy anatin'le cible aloha ny tanora nefa tsy hainy fitondrana fa ty tsy ty iny ty ino ma filazan'ny olona azy firenena malagasy ty ny tanora ny be indrindra ato firenena tanora zany a ty malagasy ty Madagasikara ty tsy ohatran'le firenena sasatsasana any ivelany firenena antsa be betsaka aby kokoa ny antsa to zay ny tanora ape iny mako a fanapakevitran'raisa fa za tsy any fa am'le dozina vaccina farana mihitsy ny any olana ny olana eto zany a tsy le maha vaccin ny olana tsy any fa voalohany aloha ty vaccine tonga eto amitsika ty aloha tena manalasala be ny vahoaka malagasy tsy za fa ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny raha nanolo-kevitra tadidiko tsara filohajaina marakaravalomanina nanolo-kevitra n'zao fitondrana zao zay mako anisan'ny asan'ny mpanohatra koa ndraindray mba miteny hoe inona ny fomba fijerinao a am'zao toe-java-misy zao hitatsika tamin'ny ameana reny ane nisy sosokevitra avy amin'ny filoha marakaravalomanana de tetearoina re izy ny raisina ihany de miresaka vaccine koa nanolo-kevitra izy ary tadidiko izy ny tanisa vaccine be da be valo angamba zay vaccine zay raha tsy diso a tam'izay fotoana zay a ohatrany tsy tafiditra atao anatin'io vaccine tanysainy ty vaccine tonga eto amitsika ty tsy vitan'zay fa na ny ministra ny serasera na ny filoham-pirenena efa nanakiana an'io vaccine tonga eto amitsika am'izao fotoana zao ka moa ve efa nisy fanazavana an'zay mandeha ve ary fanazavana maharesy latsa ny vahoaka satria aina ny resahana eto a miteny vaccine anao de aina zany satria efa nandeha tam'izay hoe mampitsesina lalanjà mahafaty zany tam'izay misy risika fahafatesana tam'izay fotoana zay le fanazavana ka moa ve efa nisy fanazavana an'izay mandeha ve maharesy latsa ny vahoaka nampodin'le filoha sy le olona ray olona sasany zay ny tena an'io vaccine io fa
nandroanadrana afaka folo andro akory io de tonga raha io no ilaitsika fa tsy izy io fa ohatrohatran'zao nakaratsina zany raha azoko lazana azy a io vaksina io indrisa nefa io ny vaksiny tonga mipetsaha kosa atsika amin'ny toerany vaoaka malagasy zay tsy bilena anatin'io zavatsy io ary misy ao amin'ny fahasalamana mpisehatra ao amin'ny fahasalamana efa namoaka feo hoe raha vaksiny hafa zay mety manao misy a sasatsasany ka ny ay zany de tsotra tsy aleo ve re aim-bahoaka no teneniny eto za zao zany a hividy paracetamol fa rehefa zao hinana ny paracetamol iny tsy resy lahatra na ny aretany doako tsy afaka io fa mila za mihitsy ny resy lahatra hoe tena nasitra anaty ka le olona salasala be noho ny fanentanana zay nataonareo taloha hoe tsy izy io ateorina nefa le zavatra tsy izy nzay lasa izy hazavao zay faharoa fahatelo zay za aloha sarana ny misy fahasalamana hitako masombahoaka tambazosa serasera nahita hoe nanao vaksine izy tsy fantatry moa inona ny vaksine tena natao fa nanao vaksine izy mino ao fa ty vaksine ty ny lazaina fa tsy azony filoha atao ve manao an'izay izy ny mpitarika mako tsy azony mamba anatin'ny gouvernemanta PM sy ny karazany fa raha fa ratsy no fa mbola misy olo tsy resy latsy zany fa le anaran'le vaksiny mihitsy efa mahakivy azy noho le fanentanana fa maninona sady tsy arezam-peo tsony ny filoha lazaina fa araka loharam-baovao azoko fa misy olona voatendry ny OMS tsy coordinatrice ny anina ty mihitsiny tiako vaksina ty mpanjindrany ty vaksina ty atao Madagasikara aiza ren'olona rehetra mba mampiantso mpanao gazety manazava tsara an'le izy mitondra professeur eo akaikiny eo miara manazava azy fa le izy ane tsy any ka tiako amehezana azy de tsotra ny tsy fahatokisana amy serasera maro isan-karazana mahakasika anaran'ity vaksina ty mihitsiny no tsy maharesy lahatsana sy tsy maharesy lahatsa ny vaoaka malagasy sasatsasana amin'io vaksina io dia ny sosokevitra tonga de omeko tadiavanareo vaksiny maharesy lahats'olona misy maromaro tokony afana amsafidy filoha ravalomana na mpanolotsaina anjeo foana efa nisy ny tany sainy tao ary isaorana ny filoha marika ravalomana manjay anjara foana izy na dia tsy eo amin'ny fitondrana hoe manome sosokevitra zava-dehibe ny zany le fitondrana fanoerana lalitsaina zany tsy hoe mpanohitra anao de tsy hanolotsaina izy mpanohatra fa manolotsaina foana noho n'inona vaoaka malagasy fa tsy hoe noho ny mpitondra fa ny vaoaka malagasy fitantanana ny coronavirus fitantanana ny ady atao amin'ny coronavirus ny zava-mitranga ara-pahasalamana am'izao fotoana zao misy an'ilay lanceur d'alerte anankiray iny ravinambinina ny resaka fanotokodianam-bola ary misy fitoriana mahakasika azy any anivon'ny mpitandro filaminana am'izao fotoana zao nametraka fitoriana ihany koa moa izy zany tamin'ny larobia raha tsy diso larobia farany teo manahoana ny fahitany Andriamato Frero l'homme noir filohan'ny national ny jeune RMDM ny fitantanana amin'ny ankapobeny an'ity valinaretiny ity atao amintsika ary tonga de stomoka ianao iresaka ny ataontsika hoe zavatra tokony maika sy mila atao am'izao fotoana zao hidirako kely aloha mahakasika ny Andriamato ravo satria iny no malaza aloha zavatra malaza aloha tenenina ho fantatry ny vaoaka malagasy tsika eto sinona tsy manana dossier mahakasika an'le izy loatra hoe meloka izy na tsy meloka izy na mbola tsy tonga any raha teo iny mako na ny fitsarana sy ny mpamakafaka ny malalany iny fa tsika eto hipetraka amin'ny enjin-javatra moa ve tsy tsara ve tsika mahita olona say eto amin'ity firenena ty miteny zavatra fa ny tsy fahamarinana sy ny fahamarinana any aorina zay amiko zao tonga de valiko tsara zany satria tsy ary ho fantatsy ny mpitondra any ambony any kosa ny zava-jehetra any ambanimbany any saiko milaza an'izany moa ve tsy maintsy fantatsy ny filohany zavatra kirakirain'ireo minisitra reo any ambanimbany any fa tsy le piasa majinika sy le piasa ao no mahalala ny atim-bilany any tsy mba zarantsika mpitondra ve misy olona miteny zavatra any ambanimbany any mba halalatsika azy de adiadina tsy tokony aty amin'ny raviny fa nadiadina mandeha aloha fa tonga de miapaka an'le olona teneniny tany raha za tao amin'ny toeran'ny mpitondra tsy raviny any azakazako
fa izy mako a rehefa misy olona miteny zavatra hoe tonga de iny ny azakazahany tsy any manina moa nampiatsoana mangingina ravo e ohatra hoe inona ny tena zava-misy ao ranga satria tsy aro fatatsao a ny any ambanimbany any amin'ny ministera any na any amin'ny faritra any fa reny le olona teknisianina reny mahalala zavatra betsaka tsika ve de say hiteny eto fa mangarahara daholo fa fikirakirana tsy anambali-panjakana eto Madagasikara tsy voatero ara-dalàna daholo misy zany profon'izany efa misy migaja am'zany be da be ka raha misy olona anankiray ve miteny zavatra amin'ny atsoram-pony amin'ny fitiava-tanindrazana de tonga de fanjahonana fitoriana fanenjekenjena no asesika azy de aiza ho aiza ny fitezana ny vahoaka malagasy am'izay fotoana zay aiza ho aiza ny olona madinika any amin'ny ministera ny mahita zavatra tsy manjary moa ve mba say hiteny reny olona reny izy efa madinika zay mahita an'izao modely ratsy zao hoe vo niteny le olona anankiray a tonga de convocation a ataky maro isan-karazana tsy hay fa saiko milaza eto fa tsy nisy fanadiadina aloha le olona nyteneny rava tokony tany aloha no mijerena marina satsy hoe marina ve ty zavatra teneny vahoaka madinika ty azony etsehana ny biankona nifakana ny izy marina ve zao zavatra mampietsika ny teknisianina zao sa tsy marina any aloha ny tokony jerena fa vo miteny androany ravo tonga de convocation tonga zay neny tsy mety zay no tena toeriko zay za mbola tsy tonga hoe marina na diso tsy any fa na le olona teneny ravo koa ne mbola tsy nentsika marina na diso e maninona tsy any no azakazahana satria volam-bahoaka koa le satria volam-bahoaka le olona niteny koa vahoaka azonao le izy le fanjakana moa manjay fanapaha-kevitra diso foana za tsy misakana ny ravo adiadiana fa tsy izy no tena maika fa le zavatra ny teneny no alaina de any no adiadiana voalohany hoe mbola ato ve ty zavatra ty ahoana ty zavatra ty ahoana ty zavatra ty rehefa hitanao fa tena tsy marina le izy any am'le olona ny teny anao ma miconvoqué nzay tsy olana zany de ataonao fandalila zay zany nay no idirako aniny fa ny fitantanany coronavirus izy ty moa na miteny azy efa makaleo e tsisy zay tsy hiteny anio ne nanomboka tao amy taony lasa ziska am'izao iny ara ny ankety nataony loholona teo taloha efa mazava be nge le izy profo mitoko amy tenda raha zao tsanga mahazo antsika zao efa be da be koa ny vola tokony hitobaka raha ny fisainako za le tsy de ohatrany tamin'ny heritaona tokony efa be ny vola mitobaka tokony anytany tena ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy hoe fa maninona am'izao tsanga mamaivay mahazo antsika zao atavy kelikely ny kajikajy fa efa mamaivay tam'le nangatsitsika kely efa nafana ihany ary mionjoka mpanajana ho an'olona lavony ty valaretiny aty tsy hoe tsy hamaivanina zany fa la refesina am'izao zavatra iainantsika zao sy refesina am'izao zavatra teo taloha tam premier vagy tokony efa hitobaka ny fanampiana etseroa fa tsy zay le ny zavatra hitatsika manontany tena ny mpitondra sy ny vahoaka am'izay zavatra zay tokony hanontany tena ay de tsotra mety vokatsy n'le fandaliadina sy ny fitantanana an'le teo taloha tsy resy lahatsakoa ny taty aorena hoe io ara le teo taloha tsy nilaminako zay tsy hanarinary ny volanay any hoanin'olombitsy ohatsa de ny vahoaka tokony azo fanampiana no tsy mahazo ny vahoaka foana neo ao no victime an'izy ty tena mampalahelo e zay mahatonga anay menatra zay tanora satria mpitondra tanora tena lasa tsy modely tsony zao ny tanora ka raha tsy mizoro zay tsy possible efa tsy manam-pitokisana amy tanora ny vahoaka malagasy zao namanay ny kaja tena saiko milazany zany nonona fitsoko ny sasany de enkeko ve zay enkenao ve zay enken'ny tanora ve zay ndao ivonjona haneo tsika fa ny tanora tsy io ny tanora rehefa manao zavatra tsy io tokony havita zavatra ary tokony hijery ny ho avy mamiratra jereo nge fitondrana teo taloha mba nanana ny vinavina zany 2030 zany sa 2000 iny fisanjatana nefa tsy tanora misy vision mijery lavitra fa jereo le fisanjatana fa tena resy lahatra anao fa mampalahelo tsy niampy koa ny seraserany zareo mako iny de iny vokany fa le raika ty koa serasera enjana be na manay ny kaja enjana be ny seraserany ty raika ty zany na mamboatra stylo anankiray
fa ny fomba famoanana iny karazana namboatra inona re tokony ilazako azy ty moa kely loatra karazana namboatra tena tsy haiko hoe zavatra ngeza be no nino fatatsy ny zao fitondrana zao ny mikirakira ny serasera amy lafiny tsizy mety aminy fa fitaka le izy rehefa jerena fitaka misy sujet d'actualité anankiray ihany ko tiako resahana rehefa avy eo mahakasika le zopirenena malagasy satria ady hevitra benenivy Soly Mavomboaka fa mialohan'izay aloha andriamatoa frère Roland Minoir te anontany hoe raha ny fahitanao azy izay atao hoe serasera zay sy ny fihetsiky ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao mety tsy roso amin'ny fitokanana n'ireo fotodrafitrasa vita ny fitondrana teo aloha mihitsy ve zany ny fitondrana am'izao fotoana zao sa mety inona mety be matsy le tokony efa ho ampiasaina amin'izy ireny za aloha tena saiko za aloha tsy nifidy an'izao fitondrana zao e zay aloha voalohany fa za fotsiny nahita ny fampelezan-kevitsiny tsy neritseretiko ohatsy zao ny fomba fitondrana na le fisainana ento fitondrana an'le fitondrana satria raha teo taloha zany zavatra iainana hoe misy fitondrana eo aloha de tonga ny anankiray de tsy mitokana aty de takotakofana ny zavatra vitany teo taloha izy anefa raha fijereko an'le fampelezan-kevitsiny everiko tsy ho tonga am'zany fomba fitondrana zany sy fomba fisainana ohatry zany zao fitondrana zao kinindrisy anefa mbola le izy kosa moa aleo tsy afenina vahoaka e ny akabetsahany zavatra vita am'izao ane de mbola zavatra vita tam fitondrana teo taloha e ny SVM mirehareha mihitsiny am'izao tena mirehareha ny SVM ary rariny sitsiny zareo raha mirehareha satria tsapany voaka malagasy zany tsapany voaka malagasy hoe zao zava-bita zao mbola vita ny fitondrana teo taloha fa tsy olana zany fampandrozona ny firenena no mahamaika ny fanokanana ny zany tsy midika hoe tiavondray mandeha le fitondrana teo taloha fa zany fanehoanao am'le vahoaka fa hoe mpitondra anao ary mpitondra ny vahoaka malagasy ray manontolo na nifidy anao na tsy nifidy anao fa tsisy resaka hoe zay o le teneniteny aloha le fitondrana zao mbola mieritseritsy ny tenany karazana hoe mpanoasa ngamba sa mbola manao propagande tsy haiko e izy anefa efa mpitondra efa manaiky azy zao tontolo zao hoe ny vahoaka malagasy ray manontolo fa io ny filoha fa za mbola mahita misy zavatra maromaro vitsivitsy mbola efa vita efa tsara le izy vita ny fitondrana teo taloha fa tsy tokana de azy moa zay no hitany fa mety fa za tsy amiko manokana tsisy fiatsaikana amiko zany fa ny fahantsahany vahoaka malagasy ty tena misy fiatsaikana aminay fa tokananao io anao tsy tokanao fa fatatsay foana anao de tsy tokananao hoe ny vita ny fitondrana teo taloha io zavatsy io fatatsay io ka fitohizany raha fitohizany raha-panjakana zany tsy mahavahiny anay aza tokanana tsy maninona fa zay mahafatatsy foana fa tsy ny vitanao io ilay resako manodidina n'le ady hevitra eny anivony ny anteny miara-pirenena ataony Soly Mavomboaka ny zopirenena malagasy omena ny vahiny ny ady hevitra manodidina an'izay ny hevitrao ny hevitriko de tsotra e voalohany aloha azo omena ambony ny vahoaka malagasy hazavao amin'ny tsara ny tena zavatra tianao atongavana ohatra na manokana zao a isak'izay olona miresaka amiko de miasa saina be izy ty ve misy foko anankiray homena zopirenena sa ny vahiny amin'ny akapobeny ray manontolo ve no omena an'le zopirenena inona tsy asahiny fitondram-panjakana manazava ny tena izy anokana fotoana ngeza be mihitsy satria sarotra zany zopirenena zany saripady zany a tokony anokanana fotoana ngeza be zany anazavana an'zany zany o tsy de ily tsy lalika amin'ny olala amin'ny adihevitry ny parlemanta io e surtout amin'ny Soly Mavomboaka io mazava ny ao ne zavatra mandeha ho azy ty fidio de rakoto le tiatiako nandefa ty tonga de fidina tsy misy zavatra lalinina au fond zany ny ao e maro ny tena zany Soly Mavomboaka mpanoatra mahatsikaritsy an'zany tena zany fa misy zavatra boky be ohatran'io vitsivitsy kely ny andro andiniana azy de fa lanina dikan'ireny zany na le député na le Soly Mavomboaka raha notaninao hoe inona ny ao anatin'iny boky iny ndraindray manahirana azy mame azy misy an'zany ka ny ao a rehefa misy olana nanolotra an'iny zavatra iny a mitovy firaikevitra aminy izy de fa handany tsotra zao fitako ho an'ny vahoaka malagasy zany to tsy enkena zahay de fa mitenideny be aloha fa raha vao misy zavatra tsy mifanaraka vahoaka malagasy say hijoro zay tanora ary zay fijoroana izay a ninona no hataonareo mpitondra efa tsy verina tsony zay am'izay fotoana zay fa zahay eto mbola manitsy aoka re
zavatra efa hita tsy ho mety aza tao. Teto tsy nisy resaka zom-pirenena iadina hevitra zany tao amin'ny lampam-panjakana io ao tsy any ny olana vaoaka malagasy hoe sady tsy zany propagande nataonao taminay efa noresahana teo aloha izy io fa tsy lany ka mazava ho azy aneo matoana zay mampanantena diany zao fa tsy hanainky ny zavatra tsy ara-dalàna vaoaka malagasy fantatsaina eo matoa io zavatra io tsy azavaina tsara. Inona ny tena aianao e? Ny aiaiko zany misy andiana foko mena tombony eto, misy fitsokombakomba izy io avolenta fa azahoako azy aiaiko zany misy andiana foko eto homena sehatra foko sa vahiny inona ny tena misy mpiavahiny tianao mena sehatra bebe kokoa eto Madagasikara dia ny anisan'ny lalana anankiray hanomezana sehatra azy ny fanomezana azy zom-pirenena malagasy. Kanefa ny tiana inona maharatsy an'izany raha ny maharatsy an'izao de tsotra tsika koa za tsy mahalala bildiny be da be atsanganao eto Madagasikara raha ny atim-bilaniko miakatra foana ny zavatra ampidiriko anatin'ny atim-bilaniko tsy fampandrosoana zany amiko fampandrosoana voalohany de tsotra tsy ny TGV miretirety handeha etseroa na ny inona koa le mandehandeha ambony na le bus luxe tsy zay kapoakambary ampidino ambany zavatra ilainy vaoaka andavanandro ampidino ambany zay ny maika zay ny fampandrosoana voalohany fa tsy hoe misy fiaviana tsy fantatro homenao zom-pirenena de tsy fantatroko zay zavatra ataony eto mino fa matoa tsy azavaina mangarara vahoaka io misy antony ary antony tsy ho tsara ny vahoaka malagasy saiko milaza an'izany fa raha io tsara ny vahoaka malagasy satsiny zao fitondrana zao tonga de mirearea ty mizava tena tsara ty atao satria communication voafeny ty tena mizavatra hampanakarena-tsika sady handroso-tsika fa tsisy an'izay ne fa honohono ndraindray amiko zany manitsy foana zay raha zavatra tsy ho mety vahoaka malagasy re tompoko tsy maika zany ajanono zany ampidira any ambany latabatra zany mandeha ny fotoanantsika iresaka azo antoka fa iresaka ny filoham-pirenena na ny fitondram-panjakana amin'ny alahady zao satria tapitra andray le tapabolana 12 andro amin'ny amehana faran'ity zany amin'ny lahady zao inona ny andrasan'ny Andriamatoa frérot l'homme noir aminay moa zany tsotsy zay tsy mitsahatra zay ne tsy le mpanohitra be fahatany ka hoe bontolo fa zay manolotsaina foana ohatrany fitondrany filoha marikaravalomana nyty fanoerany ty foana no oentinay aty amy tanora tsy mitsahatra manolotsaina foana zay rehefa zavatra hita hoe mampitabataba ny vahoaka oentina ialao tadiava vahaolana hafa ny zavatra mampitabataba vahoaka eto zay metsahako mesazy manokana amin'ny Andriamatoa filoha satria izy iteny io fanidinan'ny olona indro mandeha isan-kerinandro tsy zaka ho ahy io tsy zaka io mino aho fa nisy fanontanian'ny mpanao gazety anankiray zay tena tsy ahinan'ireo olona mitondra reo mihitsy zany hoe miaina amin'ny vahoaka madinika zany fa mafy ane zany hoe miidindray andro zany am'izao fiainana tena lalipaka zao mafy zany misy namana tena mitaraina amina indro isan-kerinandro io zany de fa mame santirany kibony isaky ny sabotsy lahady izy mihinana indray mandeha fotsiny sabotsy izy mihinana indray mandeha lahady izy mihinana efa miomana am'izany izy noho ny fahatahorana an'le fepetsaomen'le fitondrana fa izy tena tsy makasitsaka mino aho fankabetsahatsika miaina am'izany misy arany tsy mihinana isaky sabotsy lahady satria matetika ny olona mandeha mikarama maraina iny manao ny zavatra asa mandraikitra itadiavany vola iny no ihinanany anatoandro sy ariva izy anefa sabotsy maraina efa tsy asa tsy mihinana zany izy fa ny ambyambava kely zay tena fa iafiny amin'ny azoma iny na tsy haiko mandrisy ny herinandro tsipitsipony mba tsy hahafaty azy mba asiana rano ka ny aisoso-kevitra de tsotra za eto tsy hanentana ny vahoaka itsotra sady vahoaka tsy mila entanina kosa tany Antsirabeny tsisy nanentany fa rehefa misy zavatra tena fa tsy zakany io mitsotra ho azy za eto tsy te hanentana ny vahoaka hoe mitsotsika itsotra no tsy hany vahaolana fa ny fanjakana mihitsy aoka re mba tsy haverina intsony le fanidina indro mandeha isan-kerinandro fa tsy io ny tena vahaolana amin'ny coronavirus tsy io
le olo hidina sabotsy alahady marefo izy miala avy ao a azon'le tsy fihinanan-kanina alatsinainy izy moramora ho an'ny corona miatake azy azadino zay satria izy tsy tonga de ahita hoanina izy latsinainy maraina fa any afolafolakandro any izy vo ahita hoanina donc miafy telo andro ange le olo le sabotsy alahady de latsinainy maraina tontolo satria vo hitady izy mako sara babem-bahoaka io resana sara bebe-bahoaka eo tsika ne miaina tena sara bebe-bahoaka mahatsa ane ny vahoaka namana iny kajy mahatsa mahatsa raha tena mampahonena fa ny fanjakana miezaka foana hanao zay ampahantsy azy angamba lasa politique daholo zao rehetra zao na dia ny fafiainan'le vahoaka tena le fahafatesana tsy mahagaga moa le izy reo koa efa nanomana fasana io tena tsy ankena io asiko teny kely io mialatsiny anatin'ny fitantanana ny covid hoatranay zao a tena fady be any amin'olo farsa inoako teny amin'olo farsa rehetrarehetra aloha miombokevitra amiko am'zany zany hoe manana olona efa tsy salama anao eo mako le resaka tsika eto efa manana olona marary mafy anatiny anao efa manana olona marary mafy ve de manamboatra fasana zany tompoko tsy fanao zany kolotsaina malagasy mihitsy zany tsy mety tsy mitovy a hafa anao tsisy marary tsisy iny farafaratsiny fa tsika zao ane en danger tena hoe misy hoe forme grave filazatsika azy iny de ahoana reny eritseritsyn'le olona forme grave mahita an'le fasany amiko zany a raha mbola tsatsa totofo i fasany io totofo tsy o ny vahaolana fa ny hitsabonany olona efa forme grave no atao fa tsy sady ny ino ma firaisapo ny fo tompoka olona velona no miray fo fa tsy olona maty tsy miteny tsony zany fo zany moa ve zany mba fantatsy ny mpitondra firaisapo ony olona maty ve mbola iray fo velona no miray fo fa resaka fanahy koa rehefa maty any no resaka firaisam-panahy angamba tsy haiko mbola isy ny fotoana lava everina hoe mbola afahantsika mirahala ilay ny vahoaka mantsy ny adihevitra manodidina an'izay lafiny efa mihoatra ny aranofo miditra ny amiresam-panahy zay fa androany aloha tery a tapotra ny fotoana fa minitra kely angambany inona ny mety afatra ve sa fanehiko-hevitra ao a tsy ametraka fanontaniana ntsony marana atsika ny fandarina androany any ny afatra zany tsotra ho any andriamanto filohajaina ma anjarajoelona efa misasaka zao ny fitondranao efa madiva isasaka ray volana angamba no volana sisa tsy haiko afaka anjefesanao a ny mety sy ny tsy mety nataonao na tianao na tsy tianao olombelona anao fa saiko milaza fa be debe ny tsy mety nataonao fa disoam-panentenana ny azo ny vahoaka taminao ka amin'ny fisasahany manaraka raha mbola ho tonga am'zany ianao enganye manova fomba faminja fa raha zao faminja anao tanatin'ny roa taona mahery zao no toizanao tsy laninao ny mandanao tsy zany manongana anao fa ny zavatra nataonao no misy todiny aminao donc miova faminja anao amy zavatra tsy mety rehetrarehetra na eo anivon'ny mpino islamo zany na eo anivon'ny vahoaka malagasy zany na eo anivon'ny mpanohitra zany na eo anivon'ny rehetrarehetra mihitsy anivon'ny fanapaha-kevitra diso rehetra miverendalana tian'zao atavo zay ioaranao andreo tanàna firenena kely zay manjesy antsika am'izao fotoana reo atavo zay ioaranao an'io fa henatra lehibe ho antsika ho anareo mpitondra io so any vahoaka malagasy ray manontolo zay ny afatra petrako zany a ary manentana ny vahoaka malagasy koa hitanjina ihany satria ny tenanao zao ny sisa miaro anao de manentana anao aza miandry fanjakana tsy anao aminao zany anao fa arovo ny tenanao a rehefa ny fanjakana miziriziry hanidy antsika eto an-Taninarivo indroa isan-kerinandro koa de tena zerevony zay sy teo atantano tsara zay kely anananao a mba tsy hahafaty anao sabotsy alahady zay tompony afatra ary misaotra ny vahoaka malagasy manerana an'izao tontolo zao a nanaraka anay a ary samia ho lava velona atsika ary azo fahasalamana tsara ho lavitra atsika ny coronavirus misaotranao andriamanto frère Lomnoir patsahivina moa tia mpamarana ny fandarana fa nyvahintsika androany dia flou national ny tanora RMDM ary filoha lefitry ny association des jeunes convertis musulmans à Madagascar ihany ko
misaotranao ny vahiny tato anatin'ny fandarana makasitraka atsika rehetra tany atokantrano ihany koa niaraka tanay hatramin'ny farany tamin'ity zoma alina ity tompoko lasy tompoko vavy manome fotoana ho anao amin'ny heriny indray azadino manohy ny ady hevitra ao aorianany fandarantsika azontsika jerena amin'ny youtube amin'ny pejy maro ihany koa ny fandarantsika azo tazanina ny anivon'ny tambajotra sosialy ihany koa miraso indrindra amin'ny heriny indray veloma tompoko